Makamba mitodika kokoa ny amin'ny fitsarana ny tena resaka androany hoe rehefa inona zany mampiaro ny lalàna io satria zao ho raisika fotsiny ohatra ka ny banque SBM efa misy didina avoka cour suprême efa tapitra dolo ny voie de recours fa tsy azo ampiarina le lalàna satria nahoana tsy fantatro fa nareo misy fitsarana fa mety mahafantatra azy ka rehefa inona le état de droit rehefa ino ty souveraineté nationale lavaresahany ty sotra tokotra fa betsaka ny raha avoakany eo amin'ny fitsarana misy ny fanatanterahana ny didy misy ihany kosa ny fahasarotany amin'ny fanatanterahana azy ary tsy mitangara io ihany no misy aza fa misy vitsivitsy ihany tsy izay akory no ilazantsika fa hoe tsy misy ny tanotandalàna fa ny fisiny ny fijerena ny fitsinjovana ny ataontsika hoe ordre public ny fitsinjovana ny politika mpanjakana dia izay no masoana eo amin'ny fanaovana ny fanatanterahana ny vidim-pitsarana fa raha misy ny fahasarotany dia ka isolé reny fa tsy hoe ny didy rehetra navoakany ao amin'ny fitsarana dia tsy ho tanterahana fa hoe ho fidifidianana tavan'olona sotra toko raha malala fa sarotra ny asa fanaovan-gazety indrindrindrindra ankehitriny hiady amin'ny kolokolo izay hitaritanao ny mpanao gazety ao anatin'ny tiady amin'ny kolokolo ty dia misy le lazainao teo hoe sarotra antsika malagasy ny dénonciation ary araka ny fahalalanay le droit de citation tena tsy misy eto Madagasikara rehefa misite olona ianao dia anao ndray midifame manao diffamation dia anao no migadra ka ahoana fipetraka io raha io fa io tena manakana ny investigation eto Madagasikara amin'ny réforme de la justice zay heverinao atao sotra toko raha ny fandriampahalemana ambanivohitra no teneniko satria miaina loatra any amin'ny faritra ambanivohitra ary zanakapiopiany ko taloha tsy magnanompo koa anay atao amin'izao fotoana izao no ny asan-dahalo dia ny fahalalànay azy sy ny fagnadiadina zay natao dia mametraka fa ny fomba fivarotana ny omby eto Madagasikara no mahatonga ny halatr'omby zany hoe ny omby ray voalohany indrindra dia ny famondranana omby makany velany rehefa misy io resaka famondranana omby any velany io dia efa matahotra izy ahita ambanivohitra satria tsy maintsy ho lasa indray ny omby ary dia tsy maintsy mihetsika ny asan-dahalo faharoa ny omby miditra eto an-drenivohitra sy Toamasina Antananarivo sy Toamasina ny tena mahabitsaka ny halatr'omby eto tao amin'ny taona 2004 dia fanteny aho tao amin'ny fihaonana anankiray teny Ivato mikasika ana sécurité dia ozy izy tao amin'izay fotoana izay mba asio ministéran'ny omby re tompoko dia fimehezana no natao tao amin'izay fotoana izay fa rehefa nohazavako le izy dia teo vao samy nieritreritra kanefa moa tsy misy tohany fa resaka mpanao gazety ny tao amin'izay fotoana izay ny antony dia tsotra raha tsy voarindra tompoko ny resaka momban'ny commerce des jeux eto Madagasikara dia tsy hijanony io halatr'omby io rehefa tsy efa foana tanteraka tsy hananompontsony isika ny antony voalohany dia satria ny agnambanivohitra tsy mahafony ombiny fa manana ny fomba fitezan'ny omby iarahantsika mahalala fa matoa aho nanao antsoavy taminareo teo hoy izy aho hoe nareo mpanao gazety dia manana loharanom-baovao ahafahanay miasa sy manatanteraka ny zavatra ho ataonay eto zany dia marina ny fitenenanao teo aizao aiza ny droit de citation matetiky reny olona reny ndray koa no lasa victime rehefa avy eo taloha zay taloha raha ohatra mbola mahita anao am'izao manatona anahy aza manatona olo-kafa fa manatona anahy zay ny valiny voalohany ny faharoa dia ny zavatra rehetra teneniko anareo fa tsy teneto aho na ny resaka mandeha anaty ala mikasiky fanondramana antsokosoko na ny resaka ahafahana
mananona misambotra olona na any amin'ny port na any amin'ny aéroport na ny resaka le conteneur folo no tratra faran'iny fa nefa 285 total ny lasany taloha io tsy mijanona eo na ny tortue raika amin'ny 700 sy 700 tratra tely na izany whisky tratra tamin'omaly zany dia loaranom-baovao avy amin'olona ka heniny fotsofoko zay fa ireo olona reo sisy mahafantatra hatreto satria ny fomba fiasa koa zany a ny atsika rehefa manao ankety tany amin'ny gendarmerie na ny polisy économique na ny polisy taloha dia mitady an'le olona mpitory hoe iza nitory an'ity dia tsy maintsy eo zany ohatrany hoe ity ny mpitory marina igny anatin'ny lalàna fa misy ihany koa institution anankiray a na ny samyfinina zany na tsy haiko ny entité anankiray ihany a tsy mitady iza ny nanome an'ity mitady hoe iza ny nanome an'ity fa amin'ny alalan'igny taratasy azo fotsiny dia afaka manao ny famakafakana lalina ry zareo ary rehefa tonga ny famakafakana dia miatra any amin'ny fitsarana ambaratongany misy moa ny ataontsika hoe ny kolikoly makany amin'ny chaîne pénale misy ny sasany makany amin'ny adeloka tsotra makany amin'ny tribunal reny zavatra reny zany a dia sisy mahafantatra avy aizy ty satria ialana am'le araka teneninao teo hoe le droit de citation tena misy io taloha ary mety mbola misy any lavidavitra any tsy fantatra satria tsy isika moa eto Antananarivo tsy fantatra ny afantatra ny zavatra zany eo ny eo satria Madagasikara midadasika sarotra zay ny tadiavanay anareo mpanao gazety hilaza aminay koa zany hoe misy an'izao misy ny fahitanay misy ny fantatray misy ny azonay atao eo ny eo fa ny ho avy zany dia tsy ho vitanay irery ary tsy ho fantatranay irery satria miheninao amin'ny folo mety heniko amin'ny sivy efa hafa zay fa ny heninao amin'ny folo raha any amin'ny roa no maheno azy efa betsaka ny zavatra mialatsiny amin'ny fitenenana hoe tsy manara-dalàna na tsy manjary mipoitra izay no ifampiresahana sy ifampitadiavana le hoe fifanomezan-tanana ka io zany a dia malalaka tsy zaho rery fa na misy ministera hitanareo concerné ihany dia ilazao kely ihany a fa malalaka io ary zay mandray an-tanana satria raha io zavatra io zany esiantsika hoe efitra na hoe barrière dia tsisy zavatra ho vita eo ary zay zavatra zay mihitsy niadivana ankehitriny hoe tokony hangarahara mihitsy zany ny fitantanan-draharaha rehetra satria ny zavatra rehefa eno ara-potoana dia tratra ohatran'izay zao le sambo tany amelaka tagny hoe anytotra zao tamin'iny fotoana iny a heniko izy amiray dia manomeny hevitra aho amiray ihany tsakano aty alefasiny mba atolo surveillance ataovy zao dia tratra tany a Belle-sur-Mer tao Belle-sur-Mer Morondava izy dia fahita fa le tamiodikodiny fitondram-patsakana aiza ny taratasy inona lasa ry zalahy fa Belle-sur-Mer tsy maintsy satria tsy maintsy accosté regny hitady approvisionnement na hitady zavatra mba niananianazy kely ihany tena tratra mitovy amin'izany sasa fa eo amin'le fijerevana an'izay nefa dia samy mana ny fomba fanaovany an'le interprétation ary zay interprétation zay zany a ny sarotra mihitsy amin'ny fanaovan-javatra rehetra renao mihevitra ity ny marina le a ny anankiray tsy le marina iny tadiavina fa hoe ahoana ty famakatsy za tsy manometsiny amin'izany ary za ndray dia tenanareo fa mangina tsy mba mamaly anareo mpanao gazety mihitsy eo na indray mandeha hatram'izayky nanao an'izao fa ny a dia mieritreritra aho mangina fa tsy sambako angamba androany mba nanao sangisangy kely hoe délestage populaire iny fa sangisangy moa iny satria tsika eto hoe rahalahy mpianany daholo zany fizopozany mba miresaka amin'ny fomadio ankalamanjana fa tsy mbola namaly aho satria tsy fombako zay zavatra zay ny atsika zany dia hiasa hametraka ny tantandalàna sy iady amin'ny kolikoly ary tsara tantana fa tsy vita ndray andro efa betsaka ihany ny ezaka natao fa
isika zany aza averiko ndreva hoe tany midadasika eo no tokony hitambarana ary io ny vokatry zany zavatra zany dia tsy ho azotsika androany androany satria efa niaina tamin'le malalaka atsika mba tsy hitenenako hoe le gaboraraka dia averina tsikelikely ao anatiny hoe tia ny lalaka izoro atsika miaraka afahantsika mampandroso any Madagasikara araky le paikady natao dinasa zay zany a no izy ka raha maheno ianareo namana ilazana aminay fa ilainay a ny hevitra avy aminareo a ary ilainay a ny fanohananareo profony zany a rehefa misy zavatra amboarina dia tsy adino ankehitriny hoe tsy miankina sy ny association des journalistes zay zavatra zay zany de misy dikany profony zany atsika samy miaraka eto tsisy fanavakavahana fa dia ray daholo ny zavatra katrahantsika dia ny fampandrosoana ny Madagasikara ao anatin'ny fandriam-pahalemana sy filaminana tanteraka fifankatiavana ary ny malagasy ny malagasy amin'ny alalan'ny fihavanana sy ny soatoavana malagasy soatoto